miarahaba atsika rehetra indray tokolasy tokovavy any tokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay afaka manjoy an'ity fandarana manokana atolotra atsika androany ity miaraka amin'ny zareo eo anivon'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa isika amin'ity fandarana ity iresahana manokana ny fampahafantarana ilay didim-pitondrana 90 CUF tsipika CAB. Io didim-pitondrana vaovao io zany no resadresahana ato anatin'ity fandarana ity ireto vahiny pralahy ireto no hitondra fanazavana mikasika an'izay ka faly miarabanareo rahalahy ary tonga dia betraka avy hatrany ny fanontaniana hoe inona no vaovao tsara ifampizarana mikasika an'ilay fampiarana ny lalàna io. Faly miarabanao Andriamato mpanolotra ny fandaharana ary faly miarabany mpiainy sy mpijery fahitalavitra ihany koa. Iaho izay miteny dia le Tsitoeritsoa Frédéric Emilson brigadier amin'ny police municipale ny Fianarantsoa. Ny vaovao tsara ifampizarana mahakasika an'ilay fampiarana an'ilay lalàna ao amin'ny didim-pitondrana 90 CUF CAB dia vita tsara aloha zany ny fampifanana an'ireny le brigady municipaly fahadiovana sy ny fitiovana izay nototsaina niaraka tamin'ireo FIP eny Mahazangy sy ny commune urbaine Fianarantsoa. Izy ireny natao hanatanteraka an'ilay fampiarana an'ilay lalàna eny anivon'ny fiarahamonina sy eto an-tampon-tanàna Fianarantsoa zany dia noho izay fampiarana noho izay dingana fanataon'izareo izay zany dia nisy famana zareo fomba ofisialy koa zany iarahana amin'ireo amin'ny tompona andraiky eto an-tampon-tanàna Fianarantsoa zany fa mbola ao anatin'ny fantenena izay moa zany zareo amin'izao fotoana izao. Noho izany dia raha mbola tsy tafatsangana zany zareo le brigady reo dia zahay police municipale aloha zany no miatsoroka an'ilay asa tokony ataon'ilay PAH dia zahay police municipale aloha zany manao anazy eny ary mety afahitany tsika eto Fianarantsoa ihany zany hoe le zahay police municipale mampiatra ny lalàna amin'ilay olona tsy manara-dalàna toy ny hoe le mpipiakalamanjahana. Ny isazonenantsika zany dia zao misy eo amin'ny 70 eo reo olona tsy nanara-dalàna dia misy amin'izy ireny amin'ny ampahany amin'izy ireny zany mandoa sazy any amin'ny commune urbaine Fianarantsoa dia misy Eurosimo zany menajaro izay tsy manana an'ilay afaka mandoa an'ilay sazy dia manjary sy efatsy arivo sy iray alina ariary dia ampanaovana an'ilay TIG na hoe travaux d'intérêt général. Satria io marobola io no aloha ho an'ireo izay tratra mandika an'ity lalàna ty. Araka ny lalàna zany amin'ny andininy fahefapolo dia izay no hamangy alohan'ilay olona izay tratra ohatra hoe ny pipi eny ankalamanjana. Ia, ny fanomezony teny namana izay moa zany dia miarabana ireo mpijery ny TNTV koa ary miaraba koa ny mpiasa ato amin'ny TNTV. Fomba fanomeziko ny namana izay moa zany voalohany indrindra moa zany dia nanariko moa zany aloha ny Razafy Manantsoa Iandry Nirina police municipale ny commune urbaine Fianarantsoa. Ho fanomeziko ny teny namana zany dia nisy fandikan-dalàna zany nisy nahazoana fitaraina zany tany ampitraky eny tany dia voatery zay brigady police municipale sy ny BH sy ny comité tokotany sy ny président fokotany zany nanao nidina tany fotony zany nijery ny zava-misy. Rehefa avy eo zany dia nandalo tao anay ka rehefa avy eo dia tsy tratra le tompo-trano fa le mpanofa trano no tratranay tao dia nijery tao monay zany. Rehefa nijerevana dia natao maso dia tena feno tokoa le gabinet tsy haidirana intsony dia nandray fepetra ny BH sy ny comité tokotany hoe hanao délai zany hoe avy tany gabinet zany dia nanome ray volana moa zany reo zany hoe alao ray volana zany hanaovana le asa zany mahavitany izy dia namena taratasy ny tolo-trano. Rehefa avy eo zany dia tonga zany rehefa avy eo hoe nadalo amin'izay zany le olona zany hoe nanao kory teto hoe aleo miantso ny tompo-trano anay zany fa tsy tapaka lesy am'irety dia mena ray volana zany rehefa tonga zany ray volana dia hiverinandro mandray zany hijery an'ilay zavatra misy indray vo dia mikasika izay ny faharoa indray zany dia misy indray le hoe afaka manao fitarainana zany ny olona rehetra
ohatra misy fandikan-dalàna zany eo fiarahamonina na amin'ny andro hoe zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany dia afaka manao fitarainana zany mandeha aminay na ny amin'ny komity pokotany na ny amin'ny bureau-ny brigade d'assistement hygiène. Mikasika ny fidiovana sy ny fanadiovana zay raha hoe mahita zavatra zany hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna lalàna zany dia afaka mandehana reo zany dia mivatana zay. Dia maromaro koa moa zany ny bloc sanitaire namboariny 3 efako misy any amin'ny Rex dia misy any amin'ny any Taratamaty dia misy aty amin'ny stationnement Tsimo dia misy stationnement Varatra. Trano fidiovana reo zany manara-penitra ara-dalàna. Dia misy any arakarak'izay moa zany dia izay moa zavatra misy hita eto Fianarantsoa. Dia izay ny fanazavana mikasika an'iny ary fa inona kosa zany ny dingana manaraka hirosoanareo eo anivon'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa mba hanamafisana an'izay dingana fanatsarana ny fidiovana sy ny fanadiovana eto anivon'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa zay. Sotranao nanome fitenenana ny dingana manaraka raha izay zany ny zava-bita eto an-tampon-tanàna Fianarantsoa dia ny dingana manaraka indray zany atao dia ireo enina menadavo ray OBH na brigade d'assainissement hygiène reo zany dia hiady amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana eto an-tampon-tanàna Fianarantsoa. Alohan'ny atongavany amin'izay sera zay zany dia tsy maintsy misy fianianana ataony any amin'ny tribunal première instance zany dia afaka manatanteraka sy manasazy amin'izay zany zareo amin'izay fotoana izay. Vita zany izay dia mialanay police municipale mamonjy ny asanay mahazatra ihany zany manotony manao circulation assainissement nefa tsy manakana ny fiarahana amin'ireo BH koa raha ohatra hoe misy ny fahasarotana. Zany hoe afaka mifameno ihany zany ny asanareo indraindray raha ohatra ka hoe mila anareo zany zareo. Fa izy koa miteny namana zay moa zany dia io misy zany misy fianianana any amin'ny tribunal ny serment moa zany filazana azy dia izy io izy io zany raha tsy vita zay zavatra zay zany zay vao tena manao ny asa zany BH io fa ny police municipale io zany hatreto aloha zany no manatanteraka ny asa sy resaka hoe fanazaviana zany ohatra ka misy mandika lalàna zany. Dia tokony tsara hoe ny Fianarantsoa fa enina mianadahy zany izy ireo no voaray BH enina mianadahy izy ireo fa zany mbola tsy miasa moa zany izy amin'izao fa mbola tsy vita moa zany mbola tsy vita fitokanana zany reo dia anay aloha zany mbola manao ny asany mandra-paha aloha zany fa mbola tsy fantatra moa zany tena ivoandra. Izay ny amin'ireo akapobe ny tsara ho fantatra ary zany fa amara-panana ny fandaharana antsika izy mirahalahy dia inona no afatra farany kanefa moa zany fa hoe mbola manamafy an'izay voaresaka antsika teo zay amin'ireo andinin-dalàna momba ny fanadiovana sy ny fidiovana eto amin'ity tanànantsika eto Fianarantsoa ty. Ya, sotra betsaka moa ny nome fitenena ny andinin-dalàna zany dia misy andininy 500 milaza ny famanina kalamanjana. Zany hoe famanina kalamanjana moa zany dia hoe rehefa mamany ianao zany ivelan'ilay toeram-pidiovana sy fidiovana zany dia mamany kalamanjana ianao zay andavana sazy 500 sy 700 sy R1. Ohatr'izay koa zany hoe fangerena kalamanjana mitovy ihany zany rehefa tsy manao fangerena ivelan'ny faritra fidiovana sy fidiovanao zany dia mangera kalamanjana zay andavana sazy 700 sy R1. Dia misy indray moa zany le andininy 420 misy an'ilay fanarenan'ilay rano tsy nandalo fosy zany hoe tonga dia ariana zany le maloto zany tsy nandalo traitement zany. Ohatr'izay moa zany fosy septique tsy maintsy mandalo traitement misy masfer misy bitsibitsiny zany misy karazany bitsibitsy dia tokony hoe tsisy fofona tsoa zany le rano mivoaka any amin'ilay fosy zay natao zany manara-penitra fa le ty zany tenentia dia ka tsy mandalo fosy zany tonga dia ariana le maloto dia direct andoavana sazy 700 sy R1 sy R1. Dia tiako le fanariana rano maloto zany le voaka am-pona zany tonga dia ariana maro zay koa andoavana sazy 400 sy R7 amin'ny andininy 420 aby zay zavatra zay zany misy sazy mifandraika amin'ny andinin-dalàna mikasika ny fidiovana sy fanadiovana. Ho fanomezana ny tenin'ny sous-brigadier ihany koa zany dia entanina antsika tokony andraikitra
eny amin'ny fokotany mena lanja sika amin'ilay fanaramaso ny fahadiovana sy ny fitiovana eto an-tampon-tanànan'ny Fianaratsoa zany. Ihany koa hitanina koa tsika tsirairay ny atsika mponina mba hanana izay toe-tsaina hoe mba hanana fahadiovana sy fitiovana satria tsy vitan'ny commune urbaine samy rery zany hoe hanaramaso an'izay na dia eo aza reo PAH reo dia mba hitanina tsika tsirairay zany mba hanana izay toe-tsaina izay hoe hanana fahadiovana sy fitiovana. Akasitrana feno ary reto vahintsika tamin'ity fandarana manokana androany ity raha avitinina dia hoe ny hasoantsika no mahatonga azy ireo manao an'izay ezaka izay. Mifameno ihany koa nefa ny andraikitra araka ny fanentanana faraparana nataondry zareo teo dia hoe isika afaka mitondra ny fitarainana eny anivon'ny commune raha mahita tranga na fandikan-dalàna zany, ary indrindra moa fa tsy miankina amin'ny zareo fotsiny izay fanadiovana sy fitiovana izay fanajanan'io didy mpitondrana io fa ho antsika rehetrarehetra indrindra ihany koa ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany ka dia antenaina fa tafita amintsika ny afatra ary hampiatra an'izay voalaza izay sika dia ho tanàna mandroso ary hafinaritra mahateonina ny tanànantsika eto Fianaratsoa. Ka izay zany no amarananay ny fandaharana Veloma Tompoky Lasy Tompoky Vavy.